tokony amin'ny comité de soutien y atao troisième arrondissement. Le comité de soutien aloha dia voalohany programme faharoa mbola efa anatona zay rehefa avy eo hoe resaka hoe ny stratégie amin'ny kamitana ny base sy ny juskany amin'ny délégué ny bureau de vote. Io ane tovitovi daholo ny any malagasy rehetrarehetra ny a aloha soroko ny a ivina ampiarahamoniko dia ataoko hoe ny ny fitantanana an'ity tanindrazantsika ty mangarara madio mba ho malagasy ho afa-po daholy na dia hoe mba hitovy ny fiainany malagasy tsy hitovy fa mba hoe mba hisakafo ny malagasy atoro milanina ny malagasy manana rano madio ny malagasy mba ho voatsabo ny zanatsika ary ahita fianarana ny zanatsika zay ka ny any vinako ny a dia hafahafa angamba raha hoe mety miala tsiny ny teny nianarany fa zao dia anao ohatra ny Pedro zany hoe anampy ny mahantra izery ny vahoaka madinika zay satria 92% malagasy hoe dia madinika hovina io vao izerena